Fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. Mandray anao vahiny mihitsy raha tsy misy taratasy avertika mifototany ka ny solution gatako am'ireny olony jiaby reny hoe atsika mila magnano sensibilisation fa ilaigny de ilaigny zay tonga ataoko matetiky rehefa tonga izy mipetraka amin'ny ambadikinareo tsy anay izy reny zay tokony ialana voalohany ary atsika tioky magnano desante andro araiky zay no magnano mehenay de iaraka amin'anozanatony zany zay raha azo atao hoe miaraka midiny atsika dia magnotany azao mamotrangoaboaity carné am'magnaraka anao koa tsisy carné avy zay hefa mety anao vao procès verbal nareo olo tsy mazava ataotsika zay am'izay mamatatro le olo fa amin'ny ankapobeny karaha ho avy aminao an'izay président roavetsy taitra ho avy ary zay no mahatonga reo tsy recensé marobe. Ya, nisy tokoa zany fivoriana nataonay niaraka tamin'ny Chef Fokontany sy le Chef Secteur niaraka tamin'ny brigadeny gendarmerie. Zany fivoriana zany moa zany dia ny fandaminana sy fandrindragna ny resaka fandriam-pahalemana zay nirongatra tato ato tato amin'ny arrondissement zay tantaninay zany. Hita tao aby zany ny karazagna fisehony le acte na tsy fandriam-pahalemana ary mipoitra tao anatin'izany ny vahaolagna zay naroson'ireo Chef Fokontany sy Chef Secteur. Zao avy amin'ny gendarmerie laha teo moa zany efa nanagna vahaolagna voavinavina sy plan matipaika hentigny hiady am'izay ka dia ny zava-dehibe ao anatin'izay zany dia ny fifanomezantsika tagnana zany hoe tsy tokony hisalasala atsika olon-tsotra atsika tokony andraikitra agny amin'ny fiarahamoniny agny hagnome ny vaovao mahakasiky ny sécurité regnareo amin'ny mpitandro filaminana mba ahafahantsika hamongotro hatramin'ny farany le sécurité zay misy eto amin'ny arrondissement zay misy atsika ka ny zava-dehibe ao anatin'izany zany dia ny fankatahana fiarah-miasa amintsika olon-tsotra agny amin'ny fiarahamoniny sy atsika agny amin'ny Chef Fokontany sy Chef Secteur maro samihafa regny. Kasana atao zay zany fanatanterana ny atao hoe tanambaro ny fandriam-pahalemana politika ny fandriam-pahalemana napetraky ny lehibe ka dia manentana antsika voakany Dzamandzar tsy tokony arisarisa zany atsika amin'le fanomezana an'le information mahakasika ireo olon-jatra any amintsika any fa ireny no ahafahantsika manantanteraka an'le asa fanatanterana an'le ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka dia mbola alefanay foana zany fanamafisana eto surtout amin'ity resaka drogue dure ty no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny eto amin'ny tanàna. Ireny nefa tsy afaka hoe détecté zay ao amin'ny gendarmerie hoe tsy maintsy ary misy an'ireny fa avy atsika amintsika any amin'ny isa-tanàna any no atsapanay an'ireny ka ireny no tena ezaka ataontsika atoato zany satria ireny no tena mahatonga an'le tsy fandriam-pahalemana misy amin'ny tanàna.
dia mbola manentana hatrany zany zahay avy eo amin'ny Arrondissement Dzamandzar amin'ny fiaraha-miasa antsika vahoaka ka natao zao atsikasa zao niaraka tao Arrondissement Dzamandzar mba ifehezana zay sécurité publique zay eto amin'ny Arrondissement Dzamandzar. Fandriam-pahalemana dia raha mahita fa tegna mirongatra be zegny tatoato teto Nosy Be manontolo. Nisy koa atao aminay a Dar Salama atao ary mba ahitagna trangan-javatra maro dia maro. Ny vahaolagna tsara indrindra hitako dia ny fakantahaka ohatra nisy ny ataondreo ao am-pivoan-tanàna ao Antananarivo zany. Dia ny fanaovana recensement ny olo rehetra an-tanàna ary indrindra fa ny vahiny zay vao tonga. Ahoana moa ny afezan'ny Antananarivo ngeda be io ny poniny ao aminy. Ny Fokontany dia tsy tokony hanaiky mihitsy ny ologno avy lavitra avy agny avy tonga dia efa recensegny raha toa ka tsy managna taratasy fifindra-monigny avy amin'ny toerana misy izy. Afaka mipetraka ny ologno fa raha tegna fa magnatony Fokontany angataka marigny le hoe hipetraka amin'ny tanàna dia ilaigny zay fifindra-monigny zay. Mahazo zegny zany ka tsika jiaby mianatra agny Antananarivo regny hoe andefaso transfert de résidence avy aminareo avy amin'ny aty Dar Salama ohatra zay vao zay aty mahazo tragno aty. Zegny tokony ataontsika 22 raharaha ny recensement mombamomba ny ologno tsy araikiaraiky fa raha mipetraka zay dia hitako fa mihenkena ihany io tsy fandriam-pahalemana misy eto io satria io tsy fahaizanao iza ny vahiny tonga etony ihany na hoe iza ny olona mipetraka ambany io tsy voatery vahiny ihany iza ny olona mipetraka ambadiko ato dia igny zany efa tsy fandriam-pahalemana lehibe zany zegny aminay Fokontany. Ato amin'ny Fokontany aloha voalohany dia nisy ny fananganana ny efa maromaro zay nisy ka ny secteur fananganana ny andro masom-pokon'olo ary zay hozaraigny bady amin'ny fivorihana ataony amin'ny magnaraka zany efa nisy nazo bady ny secteur Tsararivotra ohatra amin'ny fivorihana magnaraka raha ohatra magnano amin'ny belazalaza zany zay atoato dia tsy maintsy omegna bady izy ireo dia manomboko miasa zany zay managna bady igny ny chef secteur ny mandrasa bady amin'ny aligny dia marandraigny ireo magnampody le bady amin'ny chef secteur zany hoe bady tsy misy sary zany no zaraigny eo fa bady titre hoe andromasom-pokon'olo badyn'olo enina zay ny tizy io. Raha zavatsika zegny ty bady ty dia titre eto andromasom-pokon'olo dia eto moa ny Préfet de Nosy Be, Commune Nosy Be, ty Arrondissement Dzamandzar, Fokontany Dar Salama, secteur belazalaza D. Zany hoe raha vao mahazo ty zany izy dia misy numéro mbola tsy maintsy ampiaragna amin'izy ty numéro 1. Ny olo anankiray zany mahazo ty izy ndiasa numéro 1 hainy chef secteur miasa belazalaza D ty olo ty amaray marandraigny ro groupement ro 5 samby managna ty zany magnampody izy ty dia anjarany hafa koa no amaray no amiagna io bady numéro 1 na numéro 2 io miaraka amin'ny note zay mbola boka ny arrondissement magnamia autorisation reo chef secteur jiaby mba hagnano ny andromasom-pokon'olo fisavagna amin'ny fivezivezegna amin'ny aligny zany. Zay zegny no agnisan'ny tetiky anankiray entigny ankoatran'le carnet mpokotany nambarako teo igny satria igny zava-dehibe agnano mipetraka belazalaza izy zay zany carnet-nao tsisy afa mibaribary eo zegny izy ary reto olo reto dia raha andeha agny Tsararivotra izy tsy tafidika satria hafa koa ny badiny Tsararivotra zay misoratra hoe secteur Tsararivotra hafa koa ny badiny Andampy zay misoratra hoe secteur Andampy. Ohatran'izay zegny ny fomba entinay iadivagna amin'ny tsy fandriam-pahalemana eo koa moa ny araka ny lazainy gendarme atao ny formation de quartier mobile intensification ny patrouillage zay iarahanay jiaby isan'andro atao ary indrindra regny famodiagna regny ZD hazara zay hita fa mba agnisan'ny source mahatonga tsy fandriam-pahalemana.
ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy netranao fitaterana andranomamy sy andranomasina erendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manampahifanakaiky anao indrindra